Topoko lahy sy topoko vavy tonga soa amin'ny fampalam-baovao avy hatrany dia omenanao ny endrikendriky ny vaovao antsika amin'ity takariva ity. Ireo vaovao isan'ny asongadina ato ary dia mikasika indrindra ny akony hetsika Téléthon izay natao tetsy amin'ny tranomboky pirenena hetsika izay ho fanampiana an'ireo mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay niaramboina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Ariona. Lela vola mahery 380 tapitrisa ariary no voangy natao anatiny izay hetsika izay. Nanazava ny makasika ny zavanisy tany Afrika Atsimo kosa momba ny fiverenany eto an-tanindrazana tamin'ny alalan'ny fidirana amin'ny Antso Tarby tamin'ity androany ity ny vadiny 10 teo aloha lalao Ravalomanana. Topoko lahy sy topoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao antsika hatra amin'ny farany. Niditra mivantana ary nitafa an-telefona tamin'ny pombany Ankolafy Ravalomanana tetsy amin'ny kianjan'ny Magrobe Oririka ny vadiny 10 teo aloha Ramatoa lalao Ravalomanana androany tao anatin'izany ny lazany ny zava-misy tany Afrika Atsimo makasika an'izay fiverenany izay. Mitatitra ny vaovao lova Vola Ravoavy sy Stéphane Razafimandimby. Namafisy ny lalao Ravalomanana fa efa nahazo ny tapakila ary efa tonga teny amin'ny serana mpiara-manidina tao Afrika Atsimo izy no tsy nahazo ny ondrana tamin'ny mpiara-manidina. Nosorita ny fanadenisy aza amin'ny filazana fahafahany mody an-tanindrazana ny talata dia noho ny fisiany taratasy avy amin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM no tsy nahafahany ny ondrana tamin'ny zotra mpiara-manidina Erling Komaly Zuma voalohan'ny volana martsa. Apetraky ny vadiny 10 teo aloha lalao Ravalomanana fa tsy rary ny fanakanana azy. Resaka politika aminareo ao akory fa tsy atsy mihitsy ny mpiraza aminareo ny zava-marina mitsanga tsy misy marary mafy ny reniko edera zay mbola any amin'ny hopitaly izy amin'izao tsika ny resaka zao marary mafy izy tsy afaka miteny tsy afaka mitsangana ary tena vasoltaona izy zao ka malahelo tokoa ary tio malahelo azy efa mataonany azy ny tsy mahita azy no mitsidy ny mahadolay iarahantsika malamy zany dia nahazo filazany zay tamin'ny apalata fa afaka mody misabony reniko aho ka dia anatsika betsana tonga ny protocole ministère-ndarabahiny ary efa vonina avokoa ny rehetra efa azy ny be sady efa vonina tonga teny amin'ny aéroport tamin'ny azoma tamin'ny valomaray tampoka teo anefa dia nisy filazana azo compagnie Air Link ny avion feky-tonga io nisy taratasy avy any amin'ny ACM na aviation civile de Madagascar nilaza fa tsy mahazo ny tongaly ny aeroplane ketaka tanteraka aho sady lalahelo aty tena firarony loatra amin'ny maha-olombelona ary indrindra ny mahareny aza ny zoamankafiny ary ny fihavanana maha-malagasy nanao izay azony atao ny protocole naseo azy ny taratasy avy any amin'ny andriamato-prainifitra nanamafy ny fanomezan-dalana malalaka azy oky ary dia kisorako azy tokoa izany. Ny pombany Ankolafy Ravalomanana dia nanameloka ihany koa izao fiatsika nataony ACM izao ary misy amin'ny ropitarika ny etsika eto amin'ny Magro no miantso ny tokony andraisan'ny Sadek an-tanana ny fampodina ny vadiny 10 teo aloha lalao Ravalomanana an-tanindrazana.